Mba hampantrona ny tontolo ny ambanivohitra dia mila arindra ny lalàna ara-panjakana amin'ny fiarovana ny jon'olombelona sy ny fombandrazana izay sy mifanipaka fa mifameno. Raha samby hafa ny lalàna via toedraza da anaty ny toedraza avao izy fa isaina anazy samby hafa amin'ny fanabadia amin'ny siapitao isany nampalahelo anahy raha no amboary izy fa nakataka amin'ny retaloha isany finaritra aho ka isany mahafalinahy ndrindra ny viavy sy manazo asaina gn'asa miala magny avao manambada sy sy hoadarana manambada sy hoadarana raha havy fa ity izy faly aho fa tateraky ny midi. Sarotra tokoa ny asa izay nataony tetikasa ka tokony hampiharina fa sy avela handalo sy hijanona miaraka amin'ny tetikasa. Aza velasika handalo efisiany tetikasa fa tena ampiaro ireny zavatra nampianariny ireny nandray zon'olombelo sika samia mampiatra sahia mizora ame fahamarina ho fiarovanao ny zo anagnanao sy any nama. Samy nafantatra avokoa ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina na ny ara-drazana zany na ny ara-panjakana amin'ny fiarovana ny jony zatovovavy sy ho an'ny vehivavy tasaha vokatry ny asa izay nataony tetikasa.